Miarabanao tompoklasy tompovavy amin'izao atoandro izao ary miarabanao ihany koa natratra ny andron'ny Paska 2024 satria izao tokotsika vao niona teto amin'ny vavaoantsary ny televiziona malagasy tonga soa ary ato anatin'izao vavaoantsary atoandro izao eto amin'ny televiziona malagasy ary asaiko ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao mialohan'ny dirantsika ao anatin'ireo voto atom-baovao ireo tolotronao vetivety ireo lohatenim-baovao. Natratra 20 taona nivokatra azo tamin'ny andro voalohany ny sokafany taom-panjonoana trondro mahaloky tany Ambanja. Niverina ny famatsiana herinaratra ny Antsirabe faritra Vakinakaratra rehefa tapaka tao anatin'ny efatrandro. Tafekatra 70 isanjato ny taham-panaovam-bakisiny tao amin'ny fokotany Ampasina Manogoro any Feno Arivo Atsinanana. Ho an'ny ositsika nokafatsika ny vavaoantsary amin'ny ity atoandro ity nandritra ny fitsidihan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny Colonel Randrenirina Mikael ny faritra Iorombe tao amin'ny distrikan'ny Osy no nanambarany fa omena lanja bebe kokoa ny kolotsaina malagasy isamparitra eto amin'ny firenena ary atomboka amin'ny fanamariana ny fetim-pirenena ny 20 jona izany fanomezan-danja ny kolotsaina malagasy izany. Omaly alatsinainy no nitafa io tamin'ny vahoaka ny Iorombe ny filohan'ny fanavaozana tao ankadra lambera ity fanadadiana entiny fetiny Andrianjafy sy Arline Florence solotena televiziona malagasy any Iosity. Nitohy tamin'ny fiaraha-mifaly amin'ny vahoakan'ny Osy teto Akadilanambe toerana malalaka ny fitsangantsanganana noho ny fetin'ny Paka ny arahan'ny vahoakan'ny Iorombe sy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Delegasionna maro moa no niara-dia tamin'izao fahamalifaliana ny vahoaka taty amin'ny faritra Iorombe izao nahitana ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement ny filohan'ny anteny miara-pirenena sy ny lefitra avy amin'ny faritany Fianarantsoa sy Toliara sy lombavam-bahoaka misa 430 mpikambana vitsivitsy avy ao nefin'ny gouvernement. Nandritry ny fandraisam-pitenena ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara dia nasongadiny fa ny lafin'ny kolotsaina dia homena lanja bebe kokoa manomboka izao. Ao anatin'izay fanomezan-danja ny lafin'ny kolotsaina izay hatrany hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika dia hatomboka amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny 20 jona ho avy izao ny fanasongadinana ny mahaizy azy ny isamparitra rahantsika ny fanampim-panazavana. Ho fanatanterahana izany dia reto ny fanapa-kevitra ho raisitsika amin'ireo andro rehetra manamarika ny tantaram-pirenena dia omentsika lanja ny manokana ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny fomba fitafy sy ny hetsika ara-javakanto. Izany dia ho atomboka antsika amin'ny faha 20 jiona ho avy izao hoentina hanamariana ny faha 20 taona nazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantena. Raha ny faritra Iorombe manokana zany ohatra dia tsy latsa-danja amin'ireo faritra hafa amin'ny arena ara-toekarena sy ara-kolotsaina ananana. Eto ny miorona ny fokobara izay manana ny lazany amin'ny fahaizana miompiomby amin'ny dihy sy ny mozika nentim-paharazana toy ny bara mandraoka sy ny bara be. Amin'ny fizahantany dia ny fisian'ny valan-javaboahary salo eo ihany koa ny hetsika ara-javakanto toy ny festival karitaky ary amin'ny fambolena vary sy voanjo sy ny sisa sy ny sisa. Nandritra ity lanonana ny arahan'ny vahoakan'ny Iorombe nifaly tamin'ny filohan'ny fanavaozana teto amin'ny fitsangantsanganana ny alatsinain'ny Paka ity dia nisy ny fanolorana maromaro avy tamina ministera toy ny nanolorana vary 420 kilao miampy PPN sahaza ho ana olona 500 avy amin'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina, kit numerika sy fitaovana ho an'ny mpianatra avy tamin'ny ministeran'ny paostra sy ny haitao arakajy mirindra, misy ihany koa ny fiara-miasa amin'ny Orange Solidarité, ordinateur misy 10 mbola avy amin'ity ministera ity ihany ho an'ny sapana ara-panjakana misy aty amin'ny faritra Iorombe. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny fizarana karatany ho ana olona miisa 500 ka anisan'ny nambaran'ny filohan'ny fanavaozana fa hiadiana fatratra amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny ministeran'ny fanajarenan'ny tany ny famerenana ny tany izay nangalarin'olona ho amin'ny tompony indray ary nanaovany antso avy ho an'ny malagasy rehetra ny hasahina manatona sy mitoroka raha sanatry misy ny mpangalatra tany. Ho atsika izay misy mangalatra ny tany mahatsapa ianao fa taninao nangalarin'olo manana anao taratasy manatonana ianao fa averinay aminareo taninareo io. Ezaka ataonay daholo zany rehetrarehetra zany ny lalana moa dia efa inona tomboko eny ankily iny hatrany Mahasoa dia mbola ho jerentsika ny manaraka an'izay eo koa.
Teo am-pamaranana ny fandraisam-pitenenana ny foloan'ny fanavaozana ny kolonel Randrenirina Mikael dia nanafatrafatra ny vahoaka ny Rombe hirahina hiomina amin'ny tena fanavaozana marina any Madagasikara atomboka amin'ny fanavaozana aty amin'ny faritra izany ka mipaka amin'ny fanavaozana manerana nosy. Vaovao manodidina ny Jono eo amin'ny 420 taona ny abetsahany vokatra azo tamin'ny trondro mahaloky voaramaso tao anatin'ny iray andro ny sokafan'ny taom-panjonoana. Fantatra izany tamin'ny lanonam-panokafana ny taom-panjonoana trondro mahaloky tany amin'ny commune ambanivohitry Nosy Antafiambotry anatin'ny distrikana Ambanja Lucien Tongaravo. Nesokatra tampombo ofisialy tamin'ny voalohan'ny volana aprily lasa teo ny taom-panjonoana nentim-paharazana taona 420 amin'ny jono trondro mahaloky aty amin'ny tapana avaratra andrefa amin'ny faritra Diana eto amin'ny commune ambanivohitra Antafiambotry Nosy amin'ny distrikana Ambanja. Zava-dehibe zany ny fitantanana maharitra ny renana ranomasina mba hivelomantsika ary azondrao toerana kafaramandimby koa misitraka an'izany renana ranomasina zany. Ny Saromarina mantsy dia manana erizika lehibe sika eto Madagasikara na eo amin'ny lafin'ny fivelaran'ny ranomasina na amin'ny fahabesan'ilay harena ao anatiny mba hampandrosoana amin'ny Madagasikara. Atao hoe nitodiana ivoho misy ny ranomasina saiky ny fantoka anakany an-tanety ny fampandrosoana na fanavaozana eto Madagasikara dia hametraka lalina sika zany hoe ahoana ny azona mitranjaka ny harenan'i Madagasikara, ny harena ranomasina, azahoany ny vahoaka malagasy indrindra sy roborobony toekarenan'i Madagasikara avy amin'ny alalan'ny fitrandrahana zany harena ranomasina zany. Nanambara ny tompona andraikitra avy amin'ny ONG Blue Venture Sambanja fa efa mandeha ny fikobabiana, misy ny vondron'olona ifotony nefa misy ny tsy manaja na manao tsinotsinona na manao tsindry ireo vondron'olona ifotony ireo. Eto dia ataony antsoavo ho an'ny rehetra sy tombosoan'olona irery na fikambanana tokana na fikambanana visivisy ny fitantanana ranomasina ka tokony atsapa raha misy vondron'olona na misy fikambanana manao ezaka mitantana ny ranomasina dia tokony ho ampiny izy satria sy tombosoa anazy irery io fa na ianao sy te hanazana io rafitra sy paikady apetraka io ara dia isany hisitraka ny tombosoan'io any arinany na amin'izao ara dia efa tokony hisitraka azy. Hitasika tsara zao ohatra hoe raha manjony mahaloky dia fantasika amin'ny fotoana nokafana azy dia ambony dia ambony ny vokatra amin'ny toerana maro samihafa eto Madagasikara ny faritra rehetra misy fiarovana dia ambony ny vokatra. Ny tolorany ONG Blue Venture Sambanja solosaina roa ireo fikambanan'ny mpanjono eto Antafiambotry ambara koa fa eo amin'ny 420 taonana ny habetsahan'ny vokatra trondro mahaloky azo voaramaso tanatiny ray andro. Avona andray tanana sady amany olana amin'ny fandikan-dalàna taon'ireo mpanjono sasany ny faritra Diana indrindra amin'izao fisokafan'ny taom-panjonoana trondro mahaloky izao nisy ny famolavolana paikady entina hanatanterahana izany. Lucien Tongaravoatrany no mitatitra ny vaovao. Nisy ny atrikasa niarahana tamin'ireo fikambanan'ny mpanjono ny ONG Blue Ventures ny tetikasa RCA zay notarihy ny ministry ny Jono sy toekarena manga Andriamatoa Maharao Jean teto amin'ny commune ambanivohitra Nosy Antafiambotry amin'ny distrikana Ambanja nandinihana ny paikady entina andrindrana sy hanatsarana ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary an-dranomasina mba holovainy taranaka afaramandimby. Ny olana misy dia na dia eo ireo ezaka maro samihafa atao andraisan'ny mpanjono amin'ny faritra ty andraikitra feno ary mampavitrika dia mavitrika azy ireo ny hanatanteraka azy dia manahirana ihany satria misy ihany koa ireo minia tsy manaraka ny lalàna sy ny fepetra atao hitantanana maharitra ny arena ka niaran'ny fanaiky dia zay fa hanao atrikasa lehibe anankiray azona mamoaka tsokevitra ifehezana ny fanjonoana mahaloky mba hifandritra tsara amin'ireo fepetra hampaharitra ny mahaloky zany tena fifahatria maro ireo tosika hoe minitsy manaraka ny fepetra apetraka toy ny manjono amin'ny alina toy ny mampiasa fitaovana mety hanimba ny mahaloky ohatra ny arato kely maso sy ny sisa zany izay mahalany hatramin'ny zanaky ny mahaloky dia mialany tsikelikely ny arena zay zany ny tena vofaty. Na dia nisy ny fandikan-dalàna ataon'ny mpanjono sasany dia vonona andray an-tanana
ny fifandaminana amin'ny sampanjono ny faritra Diana. Lafomba mandidina ny famahana ny olan'ny herinaratra mandritra ny 3 herinandro ny fizarana kit solaire ho an'ireo tantsaha ao amin'ny distrika ny Toamasina faharoa natomboka atao amin'ny commune ambanivohitry Fanandrana izany ka ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo Rabearmanga Radonirina Luka no tonga ny zarazany tany an-toerana niaraka tamin'ireo tompona andraikitra Isatsokajiny Romuald Arakotoarmanana Arson Stefanio Andres solitena televiziona malagasy any Toamasina. Manodidina ny 3 alina ireo kit solaire manana tanjaka 520 watt ho zaraina ao amin'ny distrikan'ny Toamasina faharoa ahitana takamo miisa 2 sy famahanana telefona ambony kalitao maharitra taona maro ireto kit solaire ireto izay avy amin'ny mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka toy ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ilay tetikasa DSIM sy ny LID ny LMI teknôlôjia ary ny ministeran'ny angovo sy ny ankoranafo. Anjaran'ny commune Ambanivolo Fanandrana no sitraky ireto jiro ireto izay manodidina ny 9,000 mahery ho an'ny fokontany 10 mandrafitra ny commune. Tonga nanatitra izany tao an-toerana ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo. Tsy hain'ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny colonel Randrianirina Mikael sy ny premier ministre leben'ny gouvernement régional Somamitina no hijery fotsiny atsika fa natao izao lanonana izao zany mba amerenana tsikelikely ny azavana isa-tokantrano. Dia misy an'izao lanonana fizarana kit solaire miisa 470 isa izay ho atolotra ho an'ny isa-tokantrano eto amin'ny commune rurale amin'ny Fanandrana fa tsy commune rurale amin'ny Fanandrana irery nefa no hisitraka izany kit solaire izany fa nitokantrano rehetrarehetra atao anatin'ny distrikany Toamasina faharoa satria dia amin'ny totaly 3 alina ny kit solaire ho zaraina amin'ny tokantrano ety amin'ity distrikany Toamasina faharoa ity ka dia ny vinavinaina ho 3 herinandro no anatanterahana izany fitsinjarana izany. Hanamaivana amin'ny fandaniana isa-tokantrano eny Ambanivolo izao fisitrahana ny kit solaire avy amin'ny fitondram-panjakana izao hoy ireo tantsaha. Nampiasa jiro kapoka amin'ny lampona io pétrole dia izao dia nahazo ilay fanomezana zao ministry magnantegna za fa ahazava tanteraka ny tokantrano. Misy firy miaraka nareo mampiasa an'io? Eny mitondra fahasambarana ary fanavozana ho an'ny fiainako zay sapir mazava tokantrano dia misaotra ny mpitondra fanjakana. Marina fa andian'ny faharoa izao no zaraina izao raha efa nisy ny andian'ny voalohany miisa 500 fanirian'ny solombavam-bahoaka voafety tao Toamasina faharoa nisitrahan'ny commune Valam-bifolo izao tetikasa izao. Efa miverina amin'ny laoniny ny famatsiana herinaratra ho an'ny tanàna Antsirabe taorian'ny fahatapahana naharitra 4 andro. Efa afaka misitraka herinaratra avokoa ny tanàna Antsirabe sy ny distrika manodidina raha ny fanadihadiana hoentiny nomenjanahary fanantenana sy revindamy solitena televiziona malagasy any Antsirabe. Voavany olany famatsiana herinaratra ho an'ny tanàna Antsirabe sy ny distrika manodidina raha tapaka nanomboka ny alakamisy 2 aprily lasa teo izany vokatry ny fianjeran'ireo andron-jiro maromaro izay mampitohy ny tambazotra mampifandray an'Antananarivo sy Antsirabe tao amin'ny faritra Atsapamahazo sy Sambaina. Maro ny ezaka natao nanarainana izany niarahana tamin'ireo tompon'andraikitra Isatsokajiny. Dia ny fahasomban'ireo no ny tonga ny tsy fahampian'ny famatsiana herinaratra teto amin'ny faritra. Nandritran'izay andro izay zany dia nizaka tena ny teto amin'ny faritra Vakinankaratra ka ireo milina mpiara herinaratra atao amin'ny tobo famokarana Ambalavato no mibaiko ny famokarana herinaratra avy amin'ny Riandrano avy any Asanivotry ka dia misy ny tsy fahampiana vokatra izany. Dia niezaka ny orinasa JIRAMA namatsy ny faritra vitsivitsy indrindra fa ny teto amin'ny faritra ny Renivohitra tamin'ny alalan'ireo milina tao amin'ny tobo famokarana Ambalavato sy ny Tansanivotry. Nisy tsy fahampiana be dia be nefa izany tamin'ny andro voalohany nisehoany ka nanapa-kevitra ny fanjakana foibe nanampy milina mpamokatra herinaratra fanampiny indray mba hampitomboana ireo faritra afaka misitraka herinaratra. Ary ekena moa fa tsy nahasahana ny faritra rehetra manaraka manerana Vakinankaratra zany fa dia ny andro maraina tamin'ny fito zany vao feno tanteraka izay famatsiana herinaratra izay nandritra ny faritra Ray Manontolo. Izahay ao amin'ny orinasa JIRAMA dia makasitraka indrindra ny vahoaka
teto amin'ny Antsirabe sy ny distrika manodidina zany no ny faharetana naseho anareo vahoaka rehetrarehetra nanoloana iny toe-javan'izy iny. Dia manentana trano koa izahay atsika vahoaka anara-maso ireny fananany ombonany ireny satria na dia nisy aza ny fahasimbana no ny loza voajanahary dia misy ihany koa ny fiahiahina amin'ny mety akasiparana raha ny agoavany fahavoazana ny seho tamin'iny fahatapahan-jiro iny. Manentana ny vahoaka ny orinasa Jirama amin'ny fanaraha-maso ireo fananana iombonana ary mitoy hatrany ny fikojakojana sy fanatsarana ny tambazotra. Hotoizantsika amin'ny lafim-baovao manodidina ny fampananan'asa sy ny fampandehanan-draharaha-panjakana ny vaovao amin'ny ity atoandro ity. Politika ny fanjakana mijoro ankehitriny ny fampananan'asa ny tanora nandritra ny fandalovan'ny ministry ny asa ny fampananan'asa ny asa panjakana tany Manakara dia nisy ny fihaonana manokana izay nataony tamin'ireo mpitolona génération XYZ mba hikatsaham-ba olana amin'izany fampananan'asa ny tanora izany. Rokira Tianjanahary solitena televiziona Malagasy any Manakara. Nandritra ny fandalovan'ny ministra ny asa fampananan'asa sy ny asa panjakana Andriamatoa Denis Franconio teto amin'ny faritra fitovinany dia ny haona tamin'ireo mpitolona sy ny génération Z XY eto Manakara ny tenany ny haino ny hetaheta sy ny marary azy ireo mba hikatsaham-baholana amin'izao fitondrana mijoro ankehitriny republiky ny fanavaozana izao. Anisany nitondrany izy ireo fitarainana ny fanatsarana ny tontolo sy ampanjarahan'ny asa ny fampananan'asa sy ny asa panjakana. Eto moa zany izahay nitarika an'ireny atolona tato agnatin'ny faritra fitovinany faly zany izahay satria noraisiny ary sy nataony ambany zavatra nandritra ny fandalovany teto goavana indrindra zany fonction publique zany ary azo agnanaovana réforme tsara satria izahay dia nangataka misy ny décentralisation ny resaka fanaovana agrément ny rehetrarehetra nangataka koa izahay mba izy elevana keka alignemana grille indiciaire satria isan'ny tarainana zany ary isan'ny verimberina tampitolona zany nandritra an'ireny esika regny afarany isan'ny fangatana moa zany nataonay tamin'ny ministre ny fonction publique mba hidécentralisena zany ny resaka fanomezana ny équivalence satria sarotra ny fikarakarana diplôme eritreretra aty amin'ny faritra fitovinany ianao da miantoka frais mitondra vasy akatrany Antananarivo hangalana équivalence na diplôme ary amin'ny fonction publique. Nampanantena fa hijery ny marary azy ireo ny ministra ny asa fampananan'asa sy ny asa panjakana izy raha teo koa moa ministra Piahy aty amin'ny faritra atsimo atsinanany Madagasikara. Tsy mbola mahaleo tena ny faritra Ambatosoa hatreto noho ny tsy mbola nanendrena ny lehibe ny faritra izay tarika ny asa fampandrosoana any an-toerana. Taorian'ny nankataovan'ny fitoram-panjakana ity faritra faha-efatra amby roapolo ity ny préfet sy ireo taleparitra misy telo ihany no efa voatendry hatreto ka lasa mampitarazoka ny asa fampandrosoana. Boniface Saramiandroson Bekahita Justin. Amboara firaisankina no nomena ny fifaninanana taranja baolina kitra no karakaren'ny hôpitaly vaovao Mafaly aty amin'ny distrika ny Maritsara. Départementa Anankenina izay misy ao aminy no nandray anjara. Fa ny ekipan'ny maintenance izay manao fanamina mavo sy ny ekipan'ny santé communautaire manao fanamina fotsy eto ambony kianja no todry ny lalao famaranana. Lalao moa tsy maintsy misy hoe ny mivoaka mpandresy sy ny mivoaka mpandresy atery zareo tao amin'ny santé communautaire miampy ny radio sy ny UPN sy ny administration zany no mivoaka mpandresy tao anatin'izao tournoi fifankatiavana 2024 ity. Inona moa no tena antony hoe nanosika ny hôpitaly vaovao Mafaly zany hoe hikarakara tournoi fifankatiavana toy izao dia amin'ny orinasa efa misy mpiara-miasa maro be latsaka kely ny telonjato fotsiny ny mpiara-miasa ny hôpitaly vaovao Mafaly dia miraisina ireo zava-dehibe ny fisina lalao iombonana soma mba ampitombo ny fifandraisana, fifankafatarana, fifankatiavana eo anivon'ny samy mpiara-miasa zay ka indrindra zany isin'ny cohésion, fifandraisana tsara, ny fitambarana sy ny fiombonana tsara mba hampandroso ny asa eo anivon'ny hôpitaly vaovao Mafaly.
andiany voalohany izao amboara fifankatiavany karakarainy hôpitaly vaovao mafaly izao ho any mpikarakara dia atratra ny tanjona nandritra ny lalonam-pamaranana no nalorana reo amboara isan-karazany ho any mpilalao mendrika ho any ekipa ritra zay nandrendrara ary indrindraindrindra ho any ekipa atompon-daka. Inona raha tsika iny moa ny fifanitsanana amboara firaisakina diany voalohany izay nikarakarain'ny hôpitaly vaovao mafaly tany mandritsara tany fa izao dia hoarantsika ilay vaovao tany Amaroantsetra makasika ny fanendrena ny mbola tsy fanendrena ny lehibe ny faritra izay mitarika ny tsy fampandrosoana ny antoerana sady mamitarazoka ihany koa ireo asa-panjakana. amboara firaisankina no nomena ny fifaninana ny taranja baolina kitra no karakarain'ny hôpitaly vaovao mafaly aty amin'ny distrika ny Maritsara département Anankenina izay misy ao aminy no nandray anjara fa ny ekipan'ny maintenance izay manao fanamina mavo sy ny ekipan'ny santé communautaire manao fanamina fotsy eto ambony kianja no tsika ihany ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao dia hoarantsika indray ny famindram-pitantanana eo amin'ireo mpiasa-panjakana voatendry natanteraka ny asa-panjakana any amin'ny faritra. Araky ny filan-kevitry minisitra ny talata 3 mars 2024 lasa teo izay manendry ny inspecteur d'administration pénitentiaire Rivo Arlala Léa Sidonie ho taleparitra ny fandrarana fonja aloatra mangoro ny solo ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Ralanève de Michel totosa tapralahina ny zoma fito amin'ny 20 mars 2024 ny famindram-pitantanana izay niotron'ny ireo tompony andraikitra avy any amin'ny ministera sy ny teto an-toerana. Maro ny ezaka vitan'ny tale teo aloha ka vonona ny anohy izany ny tale vaovao fitohizan'ny asa sy fampandrosoana ny faritra misy atsika ity. Misy ny atao hoe détention mila jerena ihany koa zany ao anatin'izay resaka humanisation de détention zay fahavitatena ara-tsakafo izay efa nasongadiny tale izay miasanay ka tsy maintsy hotohizana ihany koa ny asa rehetra izay efa natomboka dia tsy maintsy hotohizana ary misy ihany koa ny lavina izay avy any amin'ny FIB manambara izany dia tsy maintsy hotohizana ary ho hatsaraina arak'izay azo atao. Ny mpitantana no miova izay zavatra tsy mahagaga zany fa efa fomba eo amin'ny arak'asa-panjakana ny fandimbiasana. Ny olona miova fa ny fomba fiasa ny fiarahatra amin'izay dia hotohizana. Misokatra amin'ny rehetra izay vonona hiary asa amin'ny fandrarana amin'ny fonja loatra mangoro ny taleparitra izay mety hitondra fampandrosoana. Tamin'ny piralahina tanteraka no nanatotosana ny famindram-pitantanana teo amin'ny lehiben'ny fileovan'ny Morondava teo aloha Rafidson Fidèle sy ny lehiben'ny fileovana vaovao Ramanakiraina Falihery tao amin'ny bureau-ny préfecture-ny Morondava ny folakandro ny asabotsy fa 4 ny volana aprily 2024 nambaran'ny lehiben'ny fileovana vaovao raha nandray fitenenana izy fa anisan'ny vaindoan-drarahany ny ho fiaraha-miasa eo amin'ny tsirairay arenina lesoko ho izy fa ao anatin'ny fahasahiana no anatanterahana izany mba ho fanavaozana ny menabe. Lara-pamina oapetraka dia tsy maintsy ny fiaraha-miasa amin'ny tompona andrefitetsika azy ny aloha ijeriny zavatra tsara sy mahasoa rehetrarehetra tohizana anatsara anazy ary ijeriny hoe izy misy lesoka mbola afaka arenina hitondratsika anatin'izay fanavozana izay fa ny tena lara-pamina lara-paminana ny mahasoa rehetrarehetra amin'izao dia hoe mila ny ataontsika hoe ny fahasahiana isika anatin'ny terahana ny asa ary mila an'izay fahasahiana ao anatin'ny fanavozana izay. Izay ny tena lara-pamina zany ka rehefa hitondra fanavozana dia lara-pamina izay. Nampahatsahiviny ihany koa fa ao anatin'ny fiatrehanan'ny fetin'ny Pasaka isika izao dia tokony samby hanaraka ireo toromarika sy fepetra napetraky ny tompona andraikitra mba ho Pasaka lavitsy ny loza. Ny tompona andraikitra sasakajany dia efa mandray ny fepetra rehetra ny aty amintsika manokana ny talian'ny faterana miaraka amin'ny APMF miaraka amin'ny zavany fitandrona filaminana miaraka amin'ny evaton préfecture dia efa nametraka ny lamina mba ahafahana mametraka an'izay hoe Pasika iren'ny loza zay dia efa misy fepetra maromaro any izay tsara
fasahirantsika vahoaka ny anarahana anazy atsaka sy andavany mba azo isakan'izay pasika irendoza zay dia ny angatahana amintsika vahoaka zany angatahana antsika zay mpitsidika ny tanàna rehetrarehetra dia ny mba anarahana ny fipetra silamina apetraka ny tompony ndraiky mpanjakana reny satria ireny no atao mba ahafahana miaro ny aitsika ahafahana misitraka ny miaina anatin'izany hoe paka sambatra sy mahafinaritra ho an'ny taolobe zany ary ireny. Marina moa fa tonga nanatrika izany lanonana izany ireo olom-boafidy lehibe ny Sampandrara miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ato amin'ny prefekturany Morondava. Lafomba hafa akon'ny fankalazana sy fanamariana ny alatsinainy Paska omaly fotoana fitsangatsanganana fialana amin'ny rotoroton'ny andavanandro izay no mahafe ny fanamariana ny alatsinainy Paska omaly ho an'ireo fianakaviana ny safidy ny ivoaka ny trano ny tany amin'ny faritra dia nahasarika olona ny morontsiraka. Aleo raha tsika anatin'ireo tambatsara ireto ny akon'izay fankalazana ny alatsinainy Paka izay. Komina maromaro manakaiky ny renivohitrany distrikany Vangaindrano vao maraina amin'ny ray ora efa fian'olona ny lalana indrindra ny ampandeha tongotra hamozy ny tropasika ny apasina koa. Ity toerana ity dia manana ny fadiny toy ny lambamena, ny firavaka volamena, ny henakisoa ka ny tsy fanajana ifady io matetika mahatonga loza ka noho ny fiarametana sy ny fandraisandraikitra nataon'ireo solo-tena-mpanjakana eny ifotony tsy misy ny olana fiarametana tamin'ny mpitandry filaminana ny polisy sy ny jandary ihany koa nahazahoana izao vokatra izao ka ho an'ny tato amin'ny renivohitrany distrikany Vangaindrano dia pasika ny rendoza. Efa nanomboka ny farany herinandro teo tsy nisahany tombo ireo mpiala sasatra tonga misafidy taty Vatomandry hatramin'izao latsinainy pasika izao na fianakaviana io na fikambanana avy amin'ny faritra maro manerana-nosy. Feno avokoa ireo trano fandraisam-bahiny hipoka ny eny amoron-dranomasina sy ny eny amoron-dranomamy Sandramanongy. Ao izy ireo no nandeha fiarakodia, ao no nandeha lakana, eo koa mandeha kodiaran-droa. Tome fola tanteraka ny teny amin'ny arabe sy torapasika midadasika. Hita ombieny fa samy ezaka mamalyfaly fianakaviany amin'izao latsinainy pasika izao ny rehetra. Mandray ny ndraiky mifanandrify aminy koa ny avy eo amin'ny sampana mpamonjovoina amin'ny fanomezana toromarika ho an'ireo mpilalao ranomasina. Miara-mientana avokoa ary nametraka lamina matipaika anamafisana ny fandriam-pahalemana ireo tompon'andraikitry ny filaminana aty anivon'ny distrikany Vatomandry mba ho tanteraka tokoa ny hoe pasika erendoza. Arak'izany atreto dia milamina tanteraka ny fety ary maresaka ny tanàna manome aina an'izany koa ny festival Dola Beach andia ny faha-efatra amby folo izay farana androany alatsinainy pasika. Alatsinainy pasika andro fitsangatsanganana saingy maro amin'ireo mpivarotra eto Vangaindrano ny safidy hanao ny asa fivelomany ny tapany maraina mivarotra ny mpivarotra toy ny tsena isaky ny alatsinainy fa nitolakandro vao mitsangatsangana miaraka amin'ny fianakaviana. Fotoana fitsangatsangana ny pasika toy izao ihany koa no matetika anaovan'ny sasany ny asa ratsiny satria tsy misy olona ny trano ka maro amin'ireo ray aman-dreny no ny safidy hiany trano mba ho fiarovana amin'ny vakitrano. Nanomboka tamin'ny mitatao vavonana no tonga tsikelikely teto amin'ny aerodrome ireo mpitsangatsangana izay tsy afaka mamonjy ny torapasika ampasina koa fa indrindra ireo ray aman-dreny mananjanaka madinika. Milamina ny eto an-toerana mifanombetanana ireo mpitandry filaminana rotonta manara-maso ny manodidina rehetra mba ahafana manatratra ny tanjona dia ny pasika irendoza. Maro ny toerana fitsangatsanganan'ny mpianakavy rehefa tonga ny alatsinainy pasika eto Manakara noho ny fananany toerana kanto sy mahafinaritra manintona mpizahan-tany. Kipoka ny morontsiraka sy janomasina teto Ampilao sy Manakarabe misy ny vahiny avy any ivelany, misy ihany koa ny eto an-toerana miala amin'ny fiainana andavanandro mampifaly ny fianakaviany. Amin'ny ankapobeny dia niavaka ny fety tamin'ity taona ity, tsara ny andro, tsy misy ny loza. Manao ny asany ihany koa ireo tomponjaim-panjakana manara-maso manodidina fa indrindra ny sisy janomasina. Ny irariana dia ho toy zao an-tsany rehefa tonga ny fety ny alatsinainy pasika eto Manakara, lavitra ny loza ny fety ankasambarana. Isan-taona dia mijery ireo fomba miavaka hankalazana ny alatsinainy pasika aty Analanjiro izay fisarina ny tompo-tany sy ireo vahiny. Tafiditra anatin'izany ny hetsika izay tampolo midôla ny dia ny fahatelo izay karakarainy ny fikambanana za tampolo. Hetsika izay ahitana baolina lalaovina amin'ny torapasika, radio crochet sy ireo kilalao samihafa ankoatran'ireo mpanakanto ty fotony. Voahaja ihany koa ny tsy fitondrasana ny zava-maranitra sy ny hafa amin'ny endriny rehetra anatin'ny atiala sy manamorona ny ranomasina. Tsara be zegny ilay mitsangatsangana atao amoron-dranomasiny, morona atiala,
misy rivotra mady le tontolo iainana ilay tena tsara tsisy olo mitondra afo tsisy mitondra tibirika tsisy olo mitondra kiso fa sakafo fotsiny indesina atao amoron-dranomasina atao laminy amin'ny ankapobeny ny alatsinainy pasika taty Analanjorovo indrindra amin'ny commune Mahambo sy amin'ny toeran-kafa izay toerana fitsangatsanganana. Ilakanono dia isan'ny toerana mahafinaritra raha hitsangatsanganana sady manintona ihany koa an'ireo mpizahatany raha ty amin'ny distrikany Amboasary Atsimo. Amin'izao lundi de Pâques izao dia betsaka ireo fianakaviana no nisafidy ny tsangatsangana sy hiala voly aty an-toerana sady mba niala kely tamin'ny toerana mahazatra amin'ny fiainana andavanandro. Tsara ny andro, mahafinaritra ny rivotra, mbalika ny masoandro. Afa-po tsara nefa ireo izay tonga taty an-toerana araka izao filazan'ny renim-pianakaviana izao. Isan'ny nampiavaka ny lundi de Pâques ity ihany koa raha ny taty Amboasary Atsimo dia ny fandraisan'ny prezidanty Valmarsa sy ireo vadina solombavam-bahoaka roa aty an-toerana anjara tamin'ny fampialana voly an'ireo vahoaka ponina eto an-tampon-tanàna sy ny manodidina ety amin'ny torapasiky ny renirano Mandrare izao. Nisy ihany koa ireo kilalao sy ny dihy ary fampisehoana maro isan-karazany izay nataon'ireo tanora nandray anjara. Na dia eo aza izay rehetra izay dia tsy diso anjara tamin'izao fankalazana izao ihany koa ireo mpino kristianina ka nanatanteraka batisa masina tetỳ amin'ny toerana antsoina hoe Japonais izay amoron'ny renirano Mandrare ihany koa moa ny fiangonana FLM eto Amboasary Atsimo ka tonga maro araka izany ireo mpino kristianina natao aminy mba hanontsona sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'izao fotoana ny lundi de Pâques izao. Saika nahitana mpitandro ny filaminana avokoa moa zany ireo toerana rehetra ireo izay nandrindra ny filaminana. Saika fen'olona avokoa ireo toeram-pitsangatsanganana teto maro antsetra nandritra ny alatsinain'ny Pasika miala voly miaraka amin'ny fianakaviana indrindra fa ny torapasika no tena maro mpankafy. Misy tonga hatramin'ny maraina mitondra sakafo aty, misy koa ny misafidy ny tolakandro vao ny tsangatsangana. Ankoatr'ireo mpitsangatsangana ao koa ireo manararaotra mitady vola, mivarotra sakafo sy zava-pisotro maro samihafa, ao ny mampilalao ankizy, ao ny milalao ranomasina. Ny ranomasina kosa milamina tsara ka samy afaka nilalao ranomasina ny ankizy na ny olon-dehibe. Sambasamba tamin'ity taona 2024 ity ary isan'ny nampiavaka ny alatsinain'ny Pasika ny fifaninanana vehivavy tsara tarehy izay nikarakaray Orange Madagascar sy ny commune urbaine maro antsetra fa saingy tsy donga ny mpandray anjara sasansasany. Nipetrapetraka ny paikady nataon'ny OMC eo anivon'ny prefecture ny maro antsetra amin'ny fandrindrana ny fandriam-pahalemana ny arahana tamin'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena ary ahitana mpitandro filaminana avokoa ireo toerana betsaka olona, ao ny mandrindra ny fifamoivoizana, ao ihany koa ny manaramaso aty amin'ny torapasika. Ny lamina amin'ny ankapobeny ny alatsinain'ny Pasika raha taty amin'ny renivohitry ny distrikany maro antsetra. Une petite plage, Grand Pavois, Antsanty iny no hita fa toerana malaza be mpitsangatsangana tokoa raha ny eto Mahajanga amin'ny alatsinain'ny Pâques toy izao. Tsy ferana ihany koa anefa ireo tetsy amin'ny village touristique ary ny nakany amin'ny lalam-pirenena faefatra iny ihazo ny grotte ny Anjoibe sy Ambajabe. Vao maraina dia tomefy olona ireo toerana ahitana fiara-pitateram-bahoaka mankany amin'ireo toerana ireo. Ankoatra ireo mandeha amin'ny fiarany manokana sy ireo manofa fiara ary ireo mandeha kodiaran-droa miaraka amin'ny namany na ny fianakaviana. Ankoatra ireo mpitsangatsangana dia maro ihany koa ireo nisafidy ny tady vola, ao ireo mivarotra sakafo masaka, ireo tsakitsaky sy ny zava-pisotro ary ireo mampiala voly. Anisan'ireo nampiavaka ny fitsangatsanganana tamin'ity indray mitoraka ity ny fahamaroan'ireo zazavery tety amin'ny petite plage. Hatramin'ny alana eteny dia miisa 20 ny zazavery izay ny mpitandro filaminana sy ny Croix Rouge ary ny commune Ambonivohitra Mahajanga no misahana azy ireo. Izany rehetra izany dia eo ambany ny fehezan'ireo mpitandro filaminana izay mandrindra manomboka eto an-tampon-tanàna ka hatreny amin'ny toeram-pitsangatsanganana izay miara-miasa amin'ny ATT sy ny APMF ary ny commune Ambonivohitra Mahajanga. Arak'izany dia nilamina amin'ny ankapobeny ny fitsangatsanganana ty Mahajanga amin'ny ity alatsinain'ny Pâques 2024. Efa voninao ny vaovao makavy any maro antsetra makasika ny fampandrosoana ny any amin'ny faritra Ambatosoa dia horantsika avy hatrany. Taorinina nakataovan'ny fitondram-panjakana ny fametrahana ny faritra Ambatosoa ho faritra faha-420 izay tambarany distrikany maro antsetra sy mananaravaratra dia miroso tsikelikely ny dingana amin'ny fametrahana izany faritra izany. Napetraka ny prefeny maro antsetra notendrena ny talim-paritra 3 dia ny talim-paritra ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny mponina sy ny firaisankina ary ny fizahantany sy ny asa tanana. Hatreto anefa dia mbola tsy voatery ny lehibe ny faritra Ambatosoa ka lasa sakana amin'ny fampandrosoana kendrena hatao. Antony nahatonga ny tanora sy ireo mpikambana amin'ny CDRR
mangataka amin'ny fitondram-panjakana mahefa ny hanendrena ny lehibe ny faritra Ambatosoa. Eto moa mga mipisorana zay amin'ny fanazahoanay talemparity vitsivitsy dia fa misy préfecture ka zay aty aminay aty amin'ny faritra Ambatosoa nefa tegna mbola tegna mangataka dia mangataka mba ampalakilaky ny fampandrosoana ny faritra ny mba nendrena ny chef de région zay efa nahita hoe tamin'ny herinandro igny efa nisy naronaro ny voatendry ka magniry tegna magniry zay eo amin'ny andrefahefagna maefa agny amin'ny premier ministre agny agny amin'ny ministre misahany manokany fanendrena zegny dia tegna mangafa ilainay engany zegny mba tsy ampitarazoko fambasoana ty amin'ny faritra misy zay. Tsy mbola maleo tena araka izany ny faritra Ambatosoa fa mbola miankin-doha amin'ny faritra Nalanjirofo raha tsy voatendry ny lehibe ny faritra ary hatreto dia mbola ny faritra Nalanjirofo no mitantana ny tamberimbidi ny vokatra avy aty Ambatosoa. Manana ireo vokatra afahany mamelony tena nefa ity faritra Ambatosoa ity raha tsy laza fa tsy ny jirofo, ny vanila, ny vatosoa sy ny sisa ankoatra ny resaka fizahana. Ny fanabeazana miasa manova manarina ny hoavy ary miaraka amin'ny vina soatoavina sy andraikitra no loha hevitra ny hompanany velakevitra ho an'ny mpianatry ny université any Toliara no tanterahana tao amin'ny kianja mitafo-ny Toliara. Tafiditra anatin'ny fiara-miasan'ny université any Toliara sy Andriamatoa Iliasa Akbarali filotale général ny Redland izany raha ity fanadadina eto ny Marcelia Ravololonjanahary Martial Andriamanatenaitsy. Tardalana ho an'ireo tanora hahay hanararotra sy hifanakalohevitra manodidina ny fandrarahana ity velakevitra nitanterahana ty Toliara ity. Fizarana traikefa fijoroana vavolombelona no natao mba hahatonga ireo tanora hanorina ny hoaviny ao anaty fahasahina, fandraharahana, fandraisana andraitra ary fahombiazana. Innan le dikandi conférence les transferts de connaissances intan important fa tanora les questions de tanora innan tadiavny tanora mianatra veulent apprendre mitady connaissances mitady zavatra vaovao. Donc c'est ça que j'essaie de transmettre fa les valeurs éthiques c'est important. Inge instruction civisme talout nisy instruction civique tamtsika ohatrany c'est un peu partisan dia ny transférer ko ny valeur ny loyauté, honnêteté, dignité mila mandroso amin'ny étude, mila mandroso amin'ny affaire très important ça. Allo transférer amin'ny tanora ny connaissance de réussite, connaissance de faire des affaires, connaissance de comportement, connaissance de spiritualité, etc. etc. In les cœurs ni conférence. In un étudiant réussir. Il faut leur dire attention, les fans de réussir, ne brûlez pas des étapes, ça. La réussite c'est du long terme, c'est pas du court terme. Hisokatra eo anivony université ny Toliara ny fitaliavana hanoro-lalana sy hanolo-tsaina ireo tanora. Hisy direction iforona université, direction orientation et employabilité ny mpianatsy université. Dia ao zany ny mpianatsy hisera misy fiaraha-miasa amin'ny ministère fonction publique hanangana bureau d'orientation et d'entrepreneuriat zay iarahana amin'ny chambre de commerce iarahana université hitsangana tsy ho ela koa io ahafahan'ny mpianatsy mba mahazo an'izay conseil mahazo an'izay orientation zay amin'izay entrepreneuriat tiany hatao. Ny any an-tanà izay migérer ny bourse extérieure amin'ny resaka mobilité zay dia ho délocaliser amintsika toy koa hisy service hisahana an'izay bourse mobilité ny mpianatsy zay sy mpampianatsy ary ny personnel université zany ahafahany misanjaika eran'izao tontolo zao. Université faefatra eto Madagasikara nandray izao velakevitra izao ny université ny Toliara. Ataorin'ny Antsoavo izay nataony avy eo anivon'ny fitalevam-paritry ny varotra sy ny fanjifana any Antsimo Atsinanana nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny zony mpanjifa ny amin'ny tokony hananganana fikambanana miaro ny zony mpanjifa namalavatra ny antso ireo tanora ka nanangana fikambanana hiaro ny zony mpanjifa any an-toerana Tahina Flavien. Isan'ny mampitaraina ny mponina na ny mpanjifa matetika ny fahatapahan-jiro, ny tsy fahampian'ny soloka ary ny fahalitohan-tsena eto an-tampon-tanàna ny Farafangana. Maheno marara nefa ireto tanora ka nanangana fikambanana vaovao hiaro ny zony mpanjifa izay eo ambany fiaheny ny fitalevam-paritry ny varotra sy ny fanjifana aty an-toerana. Ny zavatra ho ataonay voalohany dia mandeha aloha magnato an'ireo izay voakasiky n'ilay zavatra teniko teo aloha teo mpivarotra, siramamy, le station mpivarotra solika zany ny commune kasika lotony sena io ny fandrindrana io satria fahasalamana
nisozovo aminazy amin'ny mahatompony ndraikitra voalohany avy eo anivon'ny fitaliava-paritry ny varitra sy ny fanjifana dia nanafatrafatra ireto mpikambany mba hizora amin'ny fahamarinana. Fa raha ohatra ka asa tsy misy resaka fividianana na fivarotana le izay dia tsy tokony hidiran'ny association ny consommateur mihitsiny. Ny association ny consommateur tompoko dia eo amin'ny sehatra misy resaka fifanakalozana arabola no hijanona ny asany. Amin'ny maha-piaron'izao mpanjifanareo ianareo dia maso voanay ozy izy ao, izany hoe afaka manara-maso nareo eletseny fa tsy afaka mandray fanapa-kevitra fa tsy maintsy manantona birao ary ny birao no minterpele ny tompon'andraikitra. Tsy izany na eto farafangana ihany ny fananganana ny fikambanany fa ho toizana any amin'ny distrika efatra izay mandrafitra ny faritra mba ho tombosoa ny besiny maro. Ijanona ny afarafangana iantsika amin'ity vaovao manaraka ity araka ny didim-pitsarana voarain'ny tompon'ny tany atao ambony vohitra farafangana dia narodana ny faritra iray izay nahitana ireo mpivarotra izay efa niorponenana tamin'izany. Trano manodidina ny 50 no noravaina ny alakamisy 2 aprily 2024 lasa teo Roliefa eny manana Mamsor Andriamsandratra Tata Randrenabinina. Trano fivarotana no akabesahan'ny narodana teto amin'ny toerana iray an-tampon-tanànan'ny farafangana araka ny didim-pisarana teo anivon'ny fisarana ambony Fianaratsoa no nanatanterahana izany hoy ny voalazany tompony. Ny taraina nefa ny amponina izay mipetraka eto an-toerana. Mbola miampy fitsaragna tokony ho izy zany hoe vitagna fisaragna zany zay vao mba mamoaka an'le procédure ataony izy. Olona nianatra lasy nianatra zany tokony mipetraka foana zany arara mazana tany farafangana azy anabavy ato ray aman-dreny ato olobe ato tokony afantatra izy hoe ambola eto tany lasana etavonika iaho raha fevigna am'ty raha tany drazagna am'ty tokony isy zany fampiresagna. Noho ny fangatahan'ny tompon'ny tany sy ny didim-pisarana ambony voarainy dia notanterahana ny fakan'ny tompony izany toerana izany. Manatanteraka an'ity ary nahazo lalana avy any amin'ny cour d'appel nahazo ordonnance hanatanteraka azy aty toerana. Izy ity dia mariako manokana fa nisy isy talohako teo izay ny taratasy ny fanatanterahana efa nataony dia ty aminay daholo ka araka ny voalazany didim-pisarana ambony laharana fa 30 izay nivoaka tamin'ny 20 marsa dia 2024 didina ihany koa ny fandravana izay fandrenana nataon'izy ireo amin'ny tany mitondra ny titre io. Mialoha izay rehetra izany dia efa nisy ny fihaonana mialoha tamin'ny mponina teto araka ny nambarany vaditany. Rehefa nihaona tamin'izy 3 miralahy izay voakasika ny didim-pizy ny tenako maly dia araka ny valiteniny moa dia lavinay ireo didim-pisarana ireo satria tsy mahalala ny momba ny didim-pisarana ambony laharana faha-20 mivavy izay ary didim-pisarana ambony laharana faha-20 sy eninjato koa dia efa nanaovanay nangatahana fandravana any amin'ny fisarana tapony. Fantenena mipetraka dia ireo rehetra naorina teto ve no narodana avokoa. Satria ao anatin'ny tany atao hoe basoara dia izay zavatra mirona rehetra ao anatin'ny tany basoara dia mialaka. Ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety ihany teo anivon'ny solon-tena-mpanjakana aty amin'ny faritra Tsimbasinana sy teto farafangana toy ny teto anivon'ny préfecture sy ny fisarana ambaratonga voalohany eto farafangana ihany no nahazo-baovao fa fanatanterahana ny didim-pisarana sy azo ivalozana izao no tanterahana izao. Afomavao manodidina ny fahasalamana androany 7 aprily dia andro maneran-tany ho an'izay fahasalamana izay isany azahoana ny fahasalamana ny fanaovam-bakisiny ka tafiditra ho isan'ny aretina atahoran'ny olona any analan-jorofo ny polio na ny lefakozatra. Maro mijoro vavolombelona ka nampitombo ny salanisany zaza vita vakisiny toy ny tao Ampasina Manongoro zao dia 700 ny tany zaza vita izay vakisiny polio izay any amin'ny commune izay mbola sarodalana kosa efa misy ny fandaminana manokana ataon'ireo mpiasa ny fahasalamana any an-toerana Belle Benjamin.
Samy teo amin'ny fahafitotonany avokoa no tratrany aretina ka nahazo taketra ienana mandra-pahafaty Angela sy Tsivery. Teraka tamin'ny mpanavanana ambanivohitra ka sy nataony ray aman-dreny ny vaksiny. Anahy olo maventy tsy nagnano vaksiny anahy tsy natody nagnano vaksiny zay. De izy koa tsy natody nagnano vaksiny igny de nomby aretigny 40 zegny za. De 40 zegny kagna misy anahy fa tsy sino eky. Avy dia dendegnana fiska mandrakizay ho. Maro ny antony tsy anaovana na tsy atodivana vaksiny hatramin'ny farany. Ao anatin'izany ny finoana, ny alaviran'ny toerana misy tobim-pahasalamana, ny hafana noditra aorian'ny fanaovana azy io ka tsy mampitovy hevitra ny ray sy reny ao anatin'ny tokantrano. Tsy azo na hoe maty ny zanaka sisy voalohany fa tratran'ny lefakozatra teo amin'ny faha-9 taonany. Niteraka faharoa izy amizao ka manaraka ny tety androm-baksiny. Izy faha-9 taona zay vo izy zay vo isiva zay. Satria ako zao tsy vita vaksiny mora ilederanao ohatra hoe aretina mialaka karan'izay. De miezaka zay zaho tsy maintsy manao vaksiny zaza. Eto amin'ny komina ambanivohitry Ampasina Mangory dia izay teraka amin'ny tobim-pahasalamana ka mahafeno fepetra dia mahazo vaksiny avy an-trany. Fiara-miasa amin'ireo mpanentana ara-pahasalamana sy fidinana an-kianja ataony mpiasan'ny fahasalamana no anantonana izay sy tonga amin'ny tobim-pahasalamana fototro. Tsy tokony lasaka ny inenina atao vaksiny ny zaza teraka mialohan'ny faharoa taonany. Mandeha izy ao voalohany maso polio, faharoa maso polio, fahatelo maso polio, fahaefatra izy mbola maso polio ihany. De antsefatsefany eny no hitantsika ombenimbeny hatrizay igny misy ny hoe campagne polio koa. De regny zay atao fogna magnamafy ny hery fiarovan'ny zaza amin'ny resaka an'izay vaccin anti-polio hita zay. Tegna misy tombontsoa raha ny zaza vita vaksiny sy ny zaza tsy vita vaksiny ka misy valina aretigny mandalo tsy mitovy ny zavatra mahazo andregny zaza. Le tsy vita vaksiny marefa possible ho faty mihitsy raha misy valina aretigny mandalo fa le vita vaksiny tsy hoe tsy azony izy fa malemilemy azy mora tsavony. Tafakatra 2.9 ny zaza teraka no vita vaksiny tamin'ny taona 2024 igny. Ilaina ny vaksiny. Miaigna amin'izay zavatra. Fa magnentana zao hoan'ny ray aman-dreny tsirairay mba hanaova vaksiny zanakatsika. Satria zao zavatra miatra aminazy zao zavatra efa mampalahelo. Ary zaho zao niteraka 3 zanaka. Dia samby efa nataoko vaksiny. Roa zanako. Vita vaksiny jiaby koa fa leran'ny vaksiny mandeha magnatiny hôpitaly akiza magnano anazy. Salama zare ka. Zaniteraka tany hôpitaly. Vita vaksiny zanako. Aretina 12 no voasoroka ny vaksiny. Afaka miatrika ireo valana aretina no mahazo lay misy hodimoka miaraka amina diplôma ny zaza mavita vaksiny hatramin'ny farany. Manapetra ny vaovao an-tsary amaranantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity ny vaovao iraisam-pirenena tsy hiverina amin'ny fanapahan-kevitra noraisiny momba ny fampitandremana amin'ny fifanarahana manoloana ny ady any Iran ny filoha Amerikanina Donald Trump hifarana ny misasak'alina ny fiam-potoana nomeny ka efa mandrangaranga anapotika any Iran ao anatin'ny indray mpimaso i Donald Trump. Griffin Bakolinena. Le pays tout entier pourrait être anéanti en une seule nuit. Valo amin'ny telopolo andro ny siny ady ao Moyen-Orient mandrawana ny amotika tanteraka ny tanànany Iran anio alina ny filoha Amerikanina Donald Trump araka ny fampitandremana efa nataony sy narangarangany raha tsy manaraka ny fifanarahana i Teheran amin'ny fanokafana ny Détroit d'Ormuz. Nambarany fa efa manana drafitra matipaika anapotehana ny Iran izy manomboka amin'ny fampikatsona ny herinaratra sy ireo rehetra izay ilain'ny ponina any an-toerana any. Ankoatr'izay nambarany ihany koa fa manana tafika matanjaka izy ao anatin'izay fanapotehana izay ka tsy hisangy mihitsy rehefa tsy mety manaraka ilay fifanarahana i Teheran. Anio amin'ny 12 ora alina no tapitra ny ultimatum nomeny Donald Trump ka andrasana arak'izany no toan'ity raharaha ity. L'Arabie Saoudite dit avoir intercepté cette nuit 7 missiles iraniens.
tapitra ny vaovao an-tsary makasitraka ireo namana teknisiana sy ireo namana mpanao gazety niara-ny salata amin'ny fanatotosana izany indrindra fa ireo namana mpanao gazety tany amin'ny faritra fa indrindra tsy ankasitrahako ianao tany atokantrano nanaraka ny televiziona malagasy sy ny vaovao an-tsary izay natolotro teto mametraka ny veloma ho amin'ny raha mipitso indray ny tenako tompoko lasy tompoko vavy feloma tompoko